baiboly sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny fankafian'i Kristy. tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina toko 2:9. baiboly sy kolontsaina, baiboly sy kolontsaina. Tompoko akory aby ianareo raha onina. salama daholo tompoko. karakory ianao izay? finaritra ranandria, mirary soa anareo rehetra. faly be izay mpankafy Kristy miaraba anareo mpiaino rehetra manerana ny lafivaliny nosy. fiadana ho anareo rehetra tsy fidia tsy havahana na saranga manahoana na manahoana e. Momba izay saranga tsy mitovy ao anatin'ny fiarahamonina izay indrindra no loha hevitry ny fandaharantsika baiboly sy kolontsaina amin'ny tian'io ity, ka nasanantsika rehetra e, samy miaino sy manaraka. Zary kolontsaina mandeha jovozina tolakanjejo eo amintsika malagasy ity fifanavaka vahany ity, kanefa mampianatra antsika indrindra ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 ny 4:7 hoe hitako marina tokoa zao fa tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra. Arao ara ny fizarana faharoa amin'ny tantarantsika e, aorian'izay tsika mandray ny lesona toy ny mahazatra, kanefa mialohan'izay aloha dia indro irairay atolotra ho antsika mpiaino, ampandrosoantsika ry zareo Oriela Ambomamory amin'ity irity hoe tompo tsy manavaka. Oh,
atolotra ny mpankafy Kristy ho anareo izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe saranga tsy mitovy. saranga tsy mitovy. Ireto avy no hanome aina ny tantara. Fitiavana ravaky ny aina no felana. Fitiavana Rasolarizao no fano anadahany. Miria malalany avo no voangy. Ny Rina lalao Estera no renin'ny voangy. Ary Tojo Rabesan-dratana no rado. Sylvain Razafindrafara no Dadatoto Dimitri. Orfano teno ny iatsy havanana ve no anapahanao hevitry sara atsika aleo misaraka dia ny tsisy maratra ary voangy dia mbola tsy lasa lavitra isika. Dia ahoana zany ny vodiondra efa vita tsy afa-baraka amin'ny fianakaviako Ishi, soa ihany ary fa mbola vodiondra zany. Fa dia ataonareo zava-maivana mihitsy very fa ny vodiondra. Ny any tanàna izao efa nanantena efa lasa nanambadika lavoangy. Dia ataonao ahoana zany? Ho aterinao any amin'ny ray aman-dreninay zany? Tsisy manatitra anao zany. Mody fotsiny tsotro izao ianao teneny zareo hoe tsy nety ny tantana fa nisy ny sakana dia aleo misabany. Andraiko sary fano, mba matahorana Andriamanitra Tsisy idiran'ny fatahoran'Andriamanitra mihitsy zany ry voangy Fa nahoana loatra re? Tsy mbola nanitsakitsaka anao zany mihitsy angera resaka hoe le rado ny teneniny Tady kopokopony marina ne ianao zany ka ilazany tsy anontaniana. Nga nisy ny resaka anao hoe le rado ny antonisa rahantsika teo. Fihinandray ary fanambarany felana tamiko mihitsy ane ny vavaratsiny Ay, efa mazava zao ny resaka matoa ianao nanambara momba ny rado efa miaraka nareo zany ny dikany. Efa miariary toy ny vayakandrany zany aza mamaly tsony. Fano Iny koa mitovy saranga aminao metimety aminareo tsara ny miaradro. Fa tsika zany tsy mitovy saranga aminao ry Fano. Asanao tena nijabaka mihitsy anaraka taminao ry voangy tsoroko aminao zany. Ary marina mihitsy ny tenin'ny felana labaviko hoe tamba ny vohibavy tsy tia fivoarana ianao. Fa hitanao voretra avesa hoe inona ny anambaninao Toko tia mba mitafy madio sy mety toy ny olon-drehetra ihany satria hoe avy any ambanivohitra dia mavomavona ohatr' izany. Ela loatra zany lany ny fotoana. Tiany fireanao dia zory ny lalanao ndao ianao mody. Fano finona ary ty ataonao ty. Mazava be zany ndana mody any amin'ny ray aman-dreninao any. Ary aza mifokifoky mitomany eo fa tsisy fahoriana ato akory. Ndanao inona mbola azo azonao ihany Dia vitanao mihitsy manositosika avery Fano Ka ianao tenena moramora tsinona tsy mety mandeha ka. Mahatamba mivohitr'azany raha azoko tsara no isarahanao amiko. Eny tsy maninona zany. Nanapa-kevitra ka tamin'ny voalohanao tsy nandinika tsara hoe tambanivohitra ve asa hoe ahoanako. Zao rehefa nanaiky anao nresahanao ny fianakaviako sy ny ray aman-dreniko dia atositosika ao indray Tsy mbola nanao ratsy anao raha voangy kely Ary ndana amin'izay mandefa azabela zao eo. Lasy voangy kely tambanivohitra rehefa tsy tianao. Veloma ary voangy tsy hainy moral anao koa no hitoerako eto. Ndana amin'izay mandeha ka. Veloma ianao.
velomany felana napavinao koa. Ndao fa lalana e. Andriamanitra, tsonjoviny ankizy vavinao. Odar mama. Dry, tsika lavoangy. Viny ty mifokofoko tonga ty an-tanàny ty. Nga misy maty sa? Vitatra ny aminay sy fanolo mama. Dray. Tsy mety mihitsy zao modimody ataonao zao. Nitokatrano fiafiana. Vao misy olana kely dia ody aty amin'ny mama foana zany isak'izay metsika zao. Nga moa hoe isak'izay metsika fa androany a dia hoe zany tany alehako fa tsy ndaody a. Ary voanga, tsy mety. Andeha ianao mody, tsy elaiko mijanonjanona aty amin'ny mama aty tsony. Any nitokatranonao. Tsy maina akory ny ravina ny nanana dia efa ody ody. Tsy azoko anoharana nery mama rehefa roany avy dia hiaritra na dia ho vonoainy aza. Ka tsy mety zany na ny roany na natao ninone. Za zao eto mbo mieritreritra hoe ho avy ianao ilaza vaovao tsara hoe ho atao roviana le soratra sy mariazoko. Ody. Fa inona e ha? Inona nefa ny tena nandroany fanao e ha? Asa vao kely. Ka ty resaka saranga tsy mitovy ty rery mama. Tsika hony avy aty ambanivohitra moa. Ry zareo moa arak'ilay fitenin'ny felana hoe sinoby. Tavilona hony. Ny oro ve tsy ava-manana ry mama. Sakako vava nataon'izy mena tahatao ka. Mama. Ka zao e. Tsy te alala fa dia ndao tsika sy ny rino hoany. Hifanazava amin'ny fano. Fa tsy tia zao modimody zao a. Naka ny zanako na naka ery. Nlaka ny lakako zao. Nlaka mioaka. Ndao raha-pitsy ny dre raha-pitsy ihany tsika mianaka dia andeha hiverina any. Tsy maintsy mifanazava n'ilay hifanofano iny a. Le anabaviny iny ane teto efa tsy azoko mihitsy. Miaingitraingitra, vomangy e, tsy hoy e, zay tsy fanaratsiana nataony teto manenina. Ndao fa hoantsika. Aza matahotra indriva ho sasaiko tsara ny atidohana. Raha izay nga dia mba hoany ary mama. Fa raha hoe zarery no hoany, efa nroany tanteraka aho ahy. Sady tsy nomeny aja akory nareo fa navelany andeha rery amin'izao fotsiny a. Everiny mama fa le entana rehetra nampitondrainareo fianakaviana nakany amiko reny. Efa mena olona ne. Tsy mety mandray any reny zareo fa mamenatra be hono reny fanaka netiko avy aty reny. Fa sao dia everiny fanangatahana reny. Volako ne niala tamin'ireny. Nga volako ny rofina fotsiny tery amin'ny tany tery. Tsapako dia tsapako fa efa nyrehetra anao mihitsy ry nenina natotonao tamin'ireny a. Saingy nalahelo mihitsy eo mifoko fa nomena olona wa nga ondry zareo tsy mahavidy entana. No entana ohatra ny tony no entana. Dray. Tena tsy voako mihitsy zany a. Ny herim-poko indray ve ny ambanimbaniana takin'izany. Ody ry sery fano a. Ody. Iza koa ary zany. Ay ve dadatoa e. Mandrosoa. Ely izy zany ry dadatoa. Tena ely izy zany. Zay indray nareo vao tazana. Tonga soa aloha e. Tratrasoa koa sery fano a. Ary aizy felana. Ny felana zao tsy ao fa lasa nanao entretien andeha hanao stage izy. Dia zarery ny eto. Ohatry, fa nga efa maika hiasa sahady ty felana no hanao stage. Tsy mety ane zany fa tokony ilofosana ny fianarany. Inona raha teo mahory anareo na ara-bola na ara-pitaovana.
tsika koa fianakavian'ny avaram-pianarana raha teo ny akamaroantsika raha lasa ny ampitan-dranomasina avokoa. Marina be zany dadatoa fa tsy haiko izay tena mahatodina azy ny asako. Nga izy azony sakanina fa dia hanao stage zao ihany no mahamaika azoko. Fa tsara ihany aloha manatavy diplôma vao miditra amin'ny sehatry ny asa ny olo-mahainga erisery fantsy very mandeha zany sady mba ho ary fanina amin'reto arena be atsika mianakavy reto koa ny fahaizanareo ankizy. Zay indrindra ry dadatoa. Aleo fa rehefa tonga eo izy dia ho resahantsika. Fa ahoana tokoa aloha hoe ahoan'izay? Mba aiza aloha le tovovavy le nangatahany seho vady tamin'izaho le tsy afaka andray andro ry I voangy ve? Ay voangy ny anarany. Fa mba avaiza ry se izy izay mba manahoana ny ray aman-dreniny. Ka eo indrindritsika izao ry dadatoa. Tsy ao izy izao fa voany roa akomaly. Fa ahoana le rory fano fa inona ny olana? Ka izy izay mantsy avy any ambanivohitra be ihany Zany hoe zanak'olona sahirana zany raha azoko tsara. Raha tsorona mihitsy raha mifahazoko azy dia tsy mitovy zaranga amintsika velively. Ie, zay tena zay. Ary izay mihitsy ny antony tena sarahako taminy. Sady tsy mifankahazo raha teo izy felana tato dia makaleo be. Dia ahoana zany? Efa nisarahany se tanteraka tsara zany izay voangy izay. Sady mana tena ny arembe atsika fotsiny ireny. Eny na ny eo abolan-drazana zany se miteny hoe ny ory tsy avy amin'ny manany ny omby mahitsy le lafin'ny namany. Daka ho any se rehefa omby mahi tsy azo ateherana. Manahirana mihitsy le saranga tsy mitovy. Diso kely koa. Diso safidy ngambe. Zay anena nafatra farana tsara nareo tanora kehitrio mba hajerena ihany zay olona mitovy saranga amin'ny tena fa manety voninahitra nerisera olona avy any ambany vohatra tsy mahalala izay atsimo izay avaratra sady tsy nianatra zany. Marina se tsy mezan'ireny kozay anse avy any andafy ireny raha tonga aty izy hanatrika ny raharaha. So ihany aloha fa tsy tanteraka Tsy haiko tsy haiko na mety na tsy nety izay fanapahan-kevitra izay fa izay fotsiny aloha ny efa nataoko dia izay efa androako izy ary engane tsy verina tsony. Ohatry fano Fano Ody na ty ody. Fa izy zany ry fano tonga vahiny ane se zany ndana jereo zany fa misy mandondonana any ambavahady an'izany Tray, tena io le voangy sy ny mamany. Dia ahoana ny atao ry dadatoa? Ampandrosoana ve? Ampandrosoa zareo dia aleo androso anazavako ny zavatra rehetra aminy Inona natahorany se amin'izany? Odio. Fa misy olona ve atao ry voangy sa tsisy aizy ty mpamoa? Ody ry fano Ry fano mama ny voangy sy voangy. Ndao mandrosoa? Androso mihitsy ary le kely androso. Mila fanazavana be dia be aminao momba na resy voangy. Ary mama aloha fa tsy mama ny voangy Iento ireny resaka fa inona mihitsy moa ny tena ho atongavana ry fano nahoany voangy ny roahanao takizao dia raha makotrokotroka tany an-tanany ireny ve dia atao takan'izao ny zanako? Fa fambaraka mihitsy ny anay menakavy fa tsy mety izao ataonao izao. Alamino tsy maina akory ny ravina ny nanana dia roahanao ny zanako dia hoe sarahanao sahady nga vitan'izany izy ty? Tsy zany fa zao no izy andraso aloha. Manahoana aloha nareo mianaka? Manahoana tompoko? Manahoana ianao moa zany no izy? Zay indrindra za no dadatoa amin'ny fano mandidy sy manapaka eo amin'ny fianakavianay. Rabe vazaha Dimitri ny anarako
na antsoina hoe Dadatoa Dimitri. Faly mahitanao tompoko. Ay, dia faly mahafantatra anao zany Detremia. Sa moa Deteremi? Eny na Deteremi na Detremi izy daholo zany, fa ianao zany le Dadatoa an'le saika natrika an'le fotoana tamin'izany fotoana, le vodiondry io e. Andraso aloha tonono tsara le anaran'olona fa mahasarotiny azy. Dimitri no anarako fa tsy Ditrimi anao zany, indrindra fa olona manana ny ajany tahakana izao. Detremia Detremi tany ambanivohitra reo tany anga. Azafady rery Dadatoa Dimitria, mialatsiny indrindra re tompoko. Inona koa ny alandritsiny amin'izandrika voangy ny anarany teo ataony sarotra velona anyko, fa zao ry fano a. Mangina aloha ianao raha mamany ary zao avy alao izy roa kely aloha hitafa sy resaka eto hifanazava sy fandamina, fa alao mihitsy aloha ianao mivoaka tsy amin'ny seza ivelany antsy dia mipetraka za isinda kely. Mila mifanazava eto masoko eto ny ilaiko, fa tsy avela avoaka fotsiny any alao ho hitan'ny lehibe. Rehefa tsy voalamin'ny ankizy dia alao ny lehibe ny andamimazy. Eo ianao ringa Dadatoa Detremi eto mamay voangy. Zay ilaminana no atao hoe ny savorovoroky ilatonao ny oam-pitenenana. Aleo samy milato misy azy avy ka mengavy anao aleo mihitsy aloha voangy sy fany no iresaka. Ndao mivoaka fa misy petrahanao ivelany ao ndao. Adray, le rangahy ty marina to taka amin'ny fanositosika fotsiny. Ndao fa tsy maninona sady le fofinainanareo avy any ambanivohitra koatra mavesabesatra e. Eny ary aleo fa hivoaka zany, fa manantena kosa ary fany sy voangy mba ilamina rehefa amin'ny filaminana ny katsahantsika eto. Enonareo roa zay teniko zay. Zao no izy rery voangy tsy mety tsony reny amintsika. Fano dia le resaka saranga tsy mitovy no andravana ny fiainantsika ho avy ka sarotra be ho ali izy mantsy anao, indrindra manoloana amin'ny fianakaviako e. Manahirana ny avy hita ihany fa tsy milamina ny saiko e. Fano aza atao an'io moa e. Nahoana moa raha miverina ty e. Ataoko ahoana amin'ny fianakaviako jereo ny mamy menatra amin'ny fiarahamonina ary na eo anatrehan'Andriamanitra koa aza ve dia mba mety ny eritreritrao. Tsisy an'izany ry voangy fa aleo misaraka dia ny tsisy maratra. Fa tena nataonao fitisy ilgoma mihitsy ve zany ny fitiavanao ahy e. Ny tsakotsakonao ka rehefa lany ny tsirony dia natsipitsipinao. Tsararan'izao rery fano ngara avy any tanàna hoe avy any ambanivohitra zay dia ataonao toy izao. Naninona loatra lahany na fantatra anao e. Tsy efa tsinjonao hatrany am-piandohana ve fa avy any nisy anay ary fantatrao tsara zany, nefa dia mbola nyroso nanampitiavana ihany ianao tonga hatramin'ny vodiondry, dia rehefa nizay nanaraka anao aty vao atsipinao indray. Tsy mety zany ry fano Miala tsiny ry voangy tsy afa-misaraka amin'ny fianakaviako. Zareo hitanao raha teo fa manana ny maha izy azy, indrindra moa fa Dadatoa Dimitri tsy afa-misaraka amin'izy ireo ahy. Dia saraka tokoa ve zanytsika rery fano. Tsy mba anaiky an'izany mamarafatan'izany ka. Ny fisahirananay mianaka nandeha naka taksi brosy ankeo maharaina amonjy aty. Jereo izay hevitra rery fano ampianaro ahy. Raha misy zavatra tsy haiko na tsy ananako, tsisy tsy vita amin'ny fiezahana io ry fano e. Mitalao eto anatrehanao moa e. Aza dia alaina baraka ty fiainako. Ry voangy mandreraka be koa ty talao anao ty ka.
tena leo mihitsy ny sofiko. Zao hoe ohatra nytady ho lasa lavitra be zany resakareo roa zany. Efa hoe tsy mitovy saranga de tapao. Sady ianao koa very kialakely de tsy mba mahalala ny sahaza aminao sy mitovitovy aminao a. Fa izanga tompoko no mifidy. Ifanone nyty asinamboraka amin'ny fitiavana tamin'ny voalohany. Ianao koa ne zany voanga ny tsipolo-tratitra e. Vao nandalovana de miraikitra. Marina tsy midongo randrana tsy manendrika. Tsy teny frantsay na teny anglisy na teny sinoa itenenana aminareo hoe tsy mitovy saranga ianareo ka tapao. Tenao ray aman-dreny na tenena nirana indray tiany vao mainka mampifandravandra. Ka zay ry kialakely ty ray aman-dreny mitsinjo ny hoavin'ny zanakay a. Ianao io ve zao de mba hitazona forsety akory raha isakafo, indrindra fa raha tonga daholo ny fianakaviana avy any an-dafy. Tsy ho enatra sy fahafahambaraka no atrehana izany. Tsy zavatra tsy hay tsy ianarana izany eo e. Ka tsisy andany andro ampianatra anao ry kialakely fa fanambadiana na hatongavanao aty aminay a. Fano a, ahoana ny hevitrao e? Zany efa lazainy dadatoa zany rery voanga. Mba mora lamina ianao e. Ko satria ve zay mavomavo de zany ny maso hijerevanareo anay. Fanambaniana tsotra izao ne zany e. Tsy manambany efa milaza marina e. Tsy zavatra tsy hay hovainy izany oa. Ianao arendry fa no nipetraka tamin'tsy tonga tany aminay mihinam-pomanga, mihinam-mangahazo saonjo. De zave de tsy mba hay izay mba fomba anareo aty rehefa ela ny ela e. Toy ny trandraka tany mena io, volotany no arahana. Aza mianan-kendreo ianao ry voanga. Rehefa mavomavo de mavo fa tsy afaka hovana hafa. Ary rehefa manga de manga. Nareo koa ve tsy efa mahatratra any amin'ny razambe anareo ka hatraty e. Tena tononona hatramin'ny razambeko mihitsy ve tompoko. Ka ianao sarotra lamina tsinona ka. Mafy loatra izany teninao zany ka. Ary mahery loatra ty hanaovanareo aho. Mihevitra ihany ary fany mba hamonjy ny fifankatiavantsika nefa de indrisy. Tiavana toy ny ketsa ry voanga. Mora findro io, afindrao any ambanivohitra izay mitovy saranga aminareo fa aza maniry manitra ohatry ny ambola amem-bozikoditra ianao. Marina mihitsy zany tenen'ny dadatoa zany ka. Eny e, sao ary. Ovavako ny ranomasoko. Atrakako ny lohako. Toneko izany foko dia ajanoko ny talaoko. Lala modona asiako olona. Misaotra anareo, misaotra. Tsarovy anefa fa tsy ho alina mandrakizay akory noho izy eo. Mbola isy maraina. Ohatra nampalahelo andray ho voangy le lasa teo iny ry dadatoa Dimitria. Nampalahelo kely ery izy teoko. Sady navesatra ihany ny teny lazainao azy. Ny tena marina ne tiako izy ry dadatoa. Saingy impiry averina amin'se ary ny hoe saranga tsy mitovy ny ianareo e. Onono mifo de ataovy toy ny an-tanàna versampy e. Manova mety sady ho loatra reny verse de ataraka an'izay ohatr' izany. Marina tsy niafy fotsiny ara miraraka eran'ny trano. Mivovona midoka ohatr' reny inony reny. Tsy azokazoko ka. Mahay misedroka avy any ambanivohitra any sady le mamany amin'io manao adina ambanivohitra fotsiny.
ny zipo be mirebareba ny sarin-doha etsy ihany ny sikina. Tsy mba mahalala ve reny olon-dreny hoe hiakatra ty amin'ny dadato Dimitri e? Tsy maintsy ajaina avokoa ny arifenitra sy ny fombafomba mihaja ohatran'ireny ataontsika ireny. Ny kostara sy ny malabary se tsy miaraka, ny tambanivohitra sy ny tandreny vohatra raha teo tsy mifaneva raha miaraka. Lao hoany iny kiran'ilona ve no ampiarahany sy amin'ny mokasain ary aza todika antsony ny saintsay fa averiko ihany fa saranga tsy mitovy zany manahirana eo amin'ny fianakaviana. Eny tokoa aretsary voangy dia variana amin'ry mihitsy ahy e. Raha tahaka mihitsy aloha dia efa kivy valaketraka ndry tiako mbola mahitsy izay mihirahira na hoana ny tanondrika. Eny e, tsara be izao ataonao izao anaka fa dia toy izo. Ka hitanondro tavy eo foana kosa very mama, ifika alahelo lava izao. Marina aloha izany ary izay mihitsy ny tsy mampitovy antsika mianaka hatramin'izay. Ny olombelona mety manavakavaka sy manilikilika ary mama. Androany izy miseho tianao dia raha pitso izy efa nakahalanao indray ka nanao tsinitsinina anao. Fa ny amin'ny mampahery ahy dia hoe Andriamanitra le tia ahy, tia amin'ny fitiavana mandrakizay izy ry mama. Tia tsy miova ary tsy nijery ny sarangako fa tia dia nanolotraina ho any Kristy. Izany no ifaliako. Na dia nampalahelo tokoa izany zavatra nataony fanotamiko. Izany mihitsy anaka, toy izany fahendrenana nanao izany. Sady raha lehilahy iray tsy tia mitoto-koba tavo ny fitenenany. Tia ny kobako ty? Nga tsy hitany mamy ty? Hoany fa mahabotrabotra io. Ka sao dia veriny mama fa ilay koba ravina izany na ilay koba amboarintsika iny. Tia baiboly ty, tia no hohaniko isan'andro, sakafo ho an'ny fanahy ty. Ny ahy mbola ilay koba ravina ihany no tao an-tsaiko. Ny ianao kay dia tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana. Marina k'izany voangy kely koa. Na ho an'izay mahazo azy any ety ry mama, sady fahasalamana ho an'ny nofony rehetra e. Tsy tamy mama. Zany mihitsy ho ahy e. Io mahamiramira anahy isan'andro. Raha tsy noho ny tompo aloha dia mety efa kivy tokoa e. Saingy tsy anaiky ho kivy ary mama. Efa nifafako hatramin'iny andro iny ny ranomasoko raha vao mitady selona kely eo ny alahelo. Fafako amin'ny anaran'ny tompo. Mety fa toy izy. Fa zao ary voangy aleo ndry retsy tsy mipetrapetraka ty tanàna ty mahasarym-pisaina ny olona hoe inona ny ataonao aty nefa ny natao voadondro makotrokotroka teto an-tanàna. Tsy ahoako re izay vavan'olona andro mama, ny mason'ny olona ve? Ie, Jehova mahita ny ao anatin'ny fo e. Aleo ianao ry voangy miverina any Antananarivo ihany dia mijery zavatra fahatao any tsy voatapinao mihitsy ny vavan'ny olona raha mahita anao eto. Izay mieritreritra fa aza mitomitomoetra ty mihitsy. Rehefa dia hoentina ambavaka izany ry mama. Andriamanitra, sofa misy anao ny fiainako e. Indrisy ry fitiavako. Toketsana ambolena nefa mahay ny ahitana.
tsy navela ho mandropona efa rehetra sady lany saranga tsy mitovy nanimba lay fity ny ambony sy ny ambany o no tsy natao hiara-ty anga tsy tanondrika e aleoko mitraka kery voanga mitraka fa manana ny tompo ianjerazerany onja ny fiainana ampiny zato tafihodrivotre oay tomila horendrika mama aon'izay ry voanga nde akatra angamba aloha fa misy olona ionako izay izandray onzaty eonanao any izany na nafatra tamin'ny fianakaviany te tsy mantsy le rado azy zay ho anto amin'ny fionanay fa efa tsy maintsy hiakatra raha teo ahy ay ile rado kely ny rabe rehetra ve zany izy mihitsy nisy taona mantsy izay efa niona tanytanina rivo tany tena tafity izy zanak'olona iny anaka tena manaiky ny fahendrena iny dia andehanao zany tsy maintsy hoany raha-pito satria efa nanafatra ahony izy ay tsy ovoka rano ianao ry zanako dia mahita ny sosiny tsara toy izy io tsikitsiky eny amin'ny tarehanao io endrery mamo finary tiany etsony rato dia ho sanatry tokoa ve ka manampitiavana rado ny samy avaty ambany vohatra tokoa ve natao hiaraka vare aleoloha tsy andefa fisainana lavitra fa tsy maintsy hiakatra dia eona aminy dia misaotra reny nao aliny any saotra kalavoanga ina moa tokony hisaoranao eo ry le rado ye manamba vola zaina aminao ahy ena reno ambarany ty le rado ty hitory fitiavana amiko ve izy ka hoekeko satria mety efa tsy anjara tsony raha toerana izy fano raha mamboraka amiko ny fitiavany marina moty le rado dia inona no avaliko azy eto hiteny sy hamaly avy hatrany hoe tiako izy toa maika tsy faingana andandray tsy era mba izy any anjara tsy hitako izay ho lazaina fa dia aleo aloha hoe nono ty ambarany totra amin'ny variana be nika lavoangy izany ay ve azafady rery le rado fa somary lasa kely ny saiko fa lasa nakaiza ny sainao teo teto ihany ay ve eto ary tiresakao ka za io somary maikamaika fa zao mivoavory lavoanga hoe ahoany zay ry le rado anambady ay anambady o le rado mety ho izava izany le vady safidiny araka aminy ka mety hoe iza re zany no netefany fitiavanao ry le rado ty voasoratra tao anatin'ity vitation ty le izy ay za hoe io kosa ve dia vitation no entinao nefa tsika aza tsy nyresaka akory eny no aka efa miresaka aminao za fa
amiantianao mihitsy neny ahy e. Mahatyarika laniny ty tena anaran'olo-kafy ty fa tsy mba zahakory ay anambady olo-kafa mihitsy zany Tolerado atao mariazy amin'ny olo-kafa izy zay eny zay zany totra mivarom-balina be ny kalavoangy zany ka ohatra mifampanina kely fotsiny lohako ay ve dia manantena mifahatongavan'ny kalavoangy zany amin'ny orarahako io olona ray ihany no sorataka anaty mifanasana dia ianao rery zany no avy eny rery Tolerado mbola hanamboatra fandaram-potoana kely mba asanga hoe roviny izy ty ay ie efa io ny daty misy 2 volana mihitsy azy izy ty kaikio ie mbola afaka miomana tsara tsy te andeha amin'ity mariazin'ny Tolerado ty saingy fanasana moa ka tsy maintsy atrea namana sy mpiray-tanàna koa moa Tolerado ka atao ahoana ny tsy anaiky ny fanasana mino anefa fa tsisy olona tsy maintsy iondrika amin'ny tany mandrakizay zany manandratra ny malahelo hiala amin'ny vovoka ny tompo nanokana fotoana kely koa moa androany nanamboarana volo sofa nanambola kely koa dia niezaka mividy fitafiny Andriamanitro mino afa tsy manala-baraka ny voninahitra ao zao montina tsara nefa tsara rodona taty orina tsisy miafina minao ny fiainako fa tsy tianao mihitsy ve karaha inindry fano iny ane mba mitovy saranga amintsika ndray aman-dreny ny manakatao izy koa tavilina be bokopla be nareo maninona raha inona alaina vady hoa manjakely sady tavy ny volony inona koa zany ohatra ny tsy tiako ka mahaditra angely karainina anao mahaditra ahoana efa nirahany daholo zao lehilahy rehetrarehetra zaoko amin'ity izy miseho manja tsy dia mahay mipetraka sady molamola ka aleo ihany amin'izao fa ianao ny tena tia nefa amin'ireo lehilahy be da be rahan'ireo tsy liana amin'izany ary felana ka aleoko ihany amin'izao iza mahita na lazainy fa tiany be daholo ireo lehilahy reo aleo ihany amin'izao mbola tsy maintsy ho avy ilay anjarako sa matsaritsaro any kalavoangy indray zato izy fa tsy hainao ihany ve nefa nampisaraka anay ny fanaratsianao azy manginy fotsiny tamba mivoatra hoe tsy mitovy sarangy ny teninao daholo zao rehetrarehetra zao zao ianao zay vao hoe malaelo amin'ny voangy hoy tsoroko aminao fa tovovavy manaja tena sady madiora voangy inona koa ny zany eo ndana dia davindray raha manenina nefa izy ve zay tsy efa niaraka tamin'ny Tolerado sa any ampanitsana any ambanivohitra ary aleo rangahy hijanona any zany resaka izany tsy fotoana irasahana ny lasantsony zao aleo ary ho any zany fa zao marina ho ahy nisy vady tany tonga ane teo vady tany hoe anao inona hony ka hoe olona hafa hono misoratra amin'ity tanyntsika ity fa tsy ry dada sy neny akory ane fa ahoana koa zany tia ny lova be atsika teto ny toerantsika hatr'izay k'izao vao hoe olona hafa ahoana tsy azoko izay indrindra ane marina ny lazainao ry fano
tia ny arenantsika, saingy araka ny nambarany dia tsy arenantsika tia arenantsika tia Enao koa tia toa mampimeka. Tsy arenantsika tia arenantsika tia arenantsika sa tsy arenantsika? Ka efa hoe tsy atsika hono ho tia atsika tia. Aza vao tsara mihitsy aloka. Misangotsy be za mifanazavanao zany. Reto momeny areto daholo ilay fotokopian'ny taratasy tany amin'zareo. Hoe jereko zato izy. Io Rabetrano io no mipandova fa tsy tsika. Rabetrano? Ahoana koa reto taratasy reto e? Mbola tsy nalala amin'ny fisiny reto hatr'izayko izao vao mipotra. Ka tsika koa nery fany tsy manana taratasy mihitsy Lozy ty. Dia aiza ny tany alehantsika? Inona ny atao ry felana? Tsy haiko fa mbola laza iverina eo ilay vaditany rapitso. Inona reto iry lanitro? Tsy rariny kosa rangaza ny didim-pitsaran'izany aiza very fany dia tsy maintsy miala amin'ny tranontsika tsika. Tsy rariny tokoa izao ry felana. Aiza ny rariny? Dia ahoana ny atao aiza izany tsika nipetraka manomboka izao? Za koa ary dia tena kepoka dia kepoka tokoa amin'izao zava-misy izao. Izay vola rehetra nananao tia lany nanaovana taratasy daholo. Ry dada sy neniko anam-pasana very tia lovana velanareo anay. Dada resy andalo mba haka malikalika atsy amin'ny sisin-dalana etsy dia okaloha izay. Mafy ndao ary fa ny ratsy fonano do misosokeo alo. Neny tsara izay Aleo ahitsana eto angambe. Apaka ao parkina fotsiny tomobile. Teneny fotsiny ilay gardien vetsy fefa fantany ndre. Tsy ela hoe fa mba hitsana vetivety eto ty veohitiny maître ty. Rehefa aveo hoe omeny madame voangy eo ny volanao. Zay Ody fa tsy kiala voangy ve ty mijanona eto alohantsika ty. Izy zany ohatrany to izy tokoa ne. Tena izy mihitsy ty fano izy mivoaka ao amin'ny 4x4 be io. Eto amin'ity vitre fumé be ty ve? Izy io jereo ty talony. Dra irery voangy tena ienao mariny ty. Azafady Otry fa tsy fano sy felana ve reto fano sy felana? Inona ny ataonareo migogogo mitomany eto amin'ny sisin-dalan'ny fitsarana eto? Voangy lozane. Fa hoany ka nisy mibodiny tany sy trano izay efa nananay hatr'izay. Tany amin'ilay mipetrahantsika fahiny? Eno fa tolazana ianareo fa andareo mihitsy ary aniray aman-drenareo iny tany sy toerana iny. Ka izay aza ane mbo gagy misy taratasy mipotra kehitriny hoe misoratra amin'olon-kafa hony zany Rabetrano zany. Zany dia voaka mihitsy izao ny didim-pitsarana fa resy izay lasa n'olona ny fanananay. Lasa ny tranonay ry voangy. Aiza ny tany alehanay? Mampalahelo anareo menada. Zao zay ty vao tena hoe vadiko boribory
nampidalaka letony sokona nanampato fa ianao kosa ty niova be. Fiaranao ve le teo? Endrery fano a fiaranay mivady iny. Fiaranareo mivady? Fa nga ianao efa nanambady? Nga moa dia heverinao fa raha nisaraka taminao tamin'ireny dia hoe tsy mba hita izay anjary e. Vodisipika zany hoe hono manatandrify e. Fa iza mivadinao sa le hoe rado? Ka mpitsara ato amin'ny fitsarana ato ny vadiko e. Mpitsara? Maître Olivier, izay no anarany. Voanga, mba vonjeo zay. Sao mba misy azonareo atao raha mpitsara ihany ny vadinao. Fona aminao izay Voanga. Nanao tsintsinina anao loatra noho ny fanevatevanay anao ho tambavohitra. Mifona kia. Izao tafita ihany le tambavohitra fahiny. Marina tokoa izany lazainy felan'izany Voanga. Tsakotsakony nenina ty. Mifona hifonako ny vava ratsy nataoko taminao, ny fanivaivako anao rehetra fahiny. Aikay tsy azo tsaraina amin'ny saranga ny olona, ary tsy azo tsaraina amin'ny fiaviany koa. Za mihitsy ny saranga tsy mitovy tsy hoentina hanambadiana ny hafa. Voanga, Voanga. Zay natolotra mipakafy an'i Kristy anareo teo zay ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe saranga tsy mitovy. Saranga tsy mitovy. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Fitiavana ravaky ny aina no felana. Fitiavana Rasolarizao no fano anadahana. Miriama lalany avo no voangy. Ny Rina lalao Estera no renin'ny voangy. Sylvain Razafindrafara no dadato Dimitri. Ary Tojo Rabesan-dratana no rado. Inina raha antsika teo iny ny fizarana faharoa tamin'ilay tantara hoe saranga tsy mitovy. Ary hitantsika taratra milaza miara-mahita sika ao anatin'ny fiarahamonina fa misy tokoa ny saranga tsy mitovy. Eo reo izay noho ny antony samihafa ho isika dia voapetraka ho isan'ny ambony saranga. Misy kosa ny mety hoe manana saranga tonitony, fa misy kosa nefa ny tena hoe apetraky ny fiarahamonina ho isan'ireo hoe ambany saranga. Ny fisian'izay tsy fitovin-tsaranga izay nefa dia miteraka fifanavaka vahana eo amin'ny fiainana, ary tafiditra any amin'ny sehatra rehetra ity fifanavaka vahana ity. Teto izao dia teo amin'ny sehatry ny ara-pitiavana, sehatry ny fianakaviana, fanambadiana no nisehon'ilay fifanavaka vahana. Matetika ny hitantsika ireo izay hoe ambony eo amin'ny fiarahamonina lasa manao tsintsinina ny hafa, tsy mitovy aminy. Fa ireo izay ambany kosa indray mazana no manana toe-tsaina manindry tena ho azy, ka mieritreritra fa ambany ny tenany ka tsy afaka hitraka mihitsy. Dia totoy voapepo sy maratra lava hoe kajahay moa ambany. Ny famaritana ny amin'ity hoe saranga ity moa
dia ampatsahivina antsika ihany hoe raha eo amin'ny tena hefiteny zany dia hoe halava, halavana, na mety ihany koa hoe fahamendrehana. Fa andray lesona isika manoloana nyity kolotsaina ratsy ny fifanavakavahana ity. Raha nanaraka tsara ny tantarantsika teo, isan'ny anankiray voalohany raisintsika dia ny hoe Andriamanitra aza tsy mizaha tavan'olona. Hoy ilay tenin'ny Tompo ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 10:7-13 iny hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra. Dikan'izay raha tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra dia isika olombelona le tsinitsiny reto indray ve no andeha hizaha tavan'olona. Ka hijery hoe izay ambonimbony saranga ihany fa izay ambanimbany atao ankilabao. Dia koa tsika anahaka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ka dia tsy hanavakavaka, tsy hizaha tavan'olona fa ho tia ny olona rehetra tahaka an'Andriamanitra izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka tonga mihitsy Kristy nahafoy hatramin'ny ainy azy ho an'ny rehetra tsy misy hakanavaka. Timoty 1:2-4 ka dia tia ny olona rehetra Andriamanitra, isika koa ane hokanahaka azy ho tia ny olona rehetra. Lesona anankiray faharoa ho tsoahantsika avy tamin'iny fanarana ny tantara iny, saranga tsy mitovy, dia ny hoe ndeha reriavana ho tandremana tsara ny fomba fitenitsika mba tsy hisehoana fanambaniana ny hafa sanatria. Jereo ny izao ny tamin'iny fizarana faharoa iny ny fanivadivana nataon'ity dadatoa Dimitri any Ramatokely voangy sy ny reniny. Raha tamin'ilay fizarana voalohany moa dia isan'ny havaka tao anatin'iny felana nanao toy izay ihany koa. Tsy mety aoka tsy ho amintsika mihitsy, tsy hoe mamolitra tsika ny hanamavo ny hafa, fa ny tsirairay avy na manan-karena be na manana laza na manana voninahitra dia tsy hisy ahatondra amin'ireny ala ety ary nampindramantsika ihany ireny rehetrarehetra ireny ka aoka tsy hirehire atsika. Satria ve tsika mba manana ny toerana mahizy atsika dia hanao tsinitsinina ny sasany? Raha toy ny hoe vato nasondrotry ny tany, trafo nasondrotry ny nofo, dia anitsakitsaka ny hafa, hevitena ho ambony. Tsy mety dia tsy mety izany toe-tsaina izany hitantsika fa ilay no heverina ao ambany nasandratra Andriamanitra. Ary ireo ny reharenana ambony tena ho nanana ny hareny sy ny toerana mahizy azy, nahetra ny fiainana, kodiaran-tsaretin'ny fiainana. Ny ambony mety ho lasa ambany, ny ambany mbola ho tafasondrotra ambony. Tena mampieritreritra antsika ity teny ato amin'ny Korintiana 1:1 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 ity hoe fa hevery ny fiantsonanareo rahalahy, fa tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy ny avo razana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra ampahamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra ampahamenatra ny mahery, ary ny iva razana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no fidian'Andriamanitra, dia ny atao tsy misy aza mba hahafoana ny misy, mba tsy hisy nofo azo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra. Hoy ilay fitenitsika hoe
Ny vavany tsy atao be ho no mamerina azy ny slaitra e. Avadibadio impito aloha ny lela vao miteny. Fa tsy hoe raha tsy mitovy amiko ny olona ray dia tsy izy mihitsy izy izany. Tandremo dia tandremo ry havako. Mampieritreritra antsika ihany koa ity teny tombo ato amin'ny Matteo 12:7-7 ity hoe fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao. Ilay 9:3 amin'ny Matteo 12:7 dia milaza amintsika hoe ary lazaiko aminareo fa ampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Amen. Zay angamba aloha fa efa lava ihany izay voambara tamintsika. Koa ambava homana ampo mieritreritra. Ka hoy izahay aminareo hoe veloma madinidinika e, masina fanampahatenana. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Masoa. Atolotry ny mpankafia Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina.